Faly miarabantsika tsiray avy indray ohatra ty sabaty maraina fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary ity. Sotan'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavan-day anio ary ihany koa mandray ny famindram-pony. Miarabanao izay manaraka izao fandaharan'izao hatrany ary mirary indrindra ny anao mba hiroso hatrany amin'ny fanaranany tompo. Lenderantsika ny hamofinaina an'io dia vavasika. Eto Andriamanitra eo andray ny teninao izay eto anio meteza ianao eto aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha ny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy rambina mampidi-doza. Ilay amin'ny Hebreo 2:2-7 manao hoe ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao isika. Dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no mafisan'izay nandre tamintsika kosa. Amen. Tsy misy fanomezana lehibe indrindra ho an'ny olona no izay hita ao amin'ny Kristy. Tahaka amin'ny faravan'ny mandrakizay tsy rambina ao amin'ny tsy famikirana ny haretsarobidin'ny famonjena. Efa nanao an'izay azo natao rehetra Andriamanitra. Niompana ho amin'ny famolavolahana sy ny fahatanterahana ny drafim-panavotana ho an'ny olombelona ireo loharanom-pitiavana tsy manampetra. Eo nasian'Andriamanitra ny toetrany amin'ny fahatsarana sy ny famindram-po ary ao amin'ny fangorana sy ny fitiavana nahariary ho famonjena ny taranaka mikomy sy meloka. Inona indray moa no mbola azo atao ka tsy natao mba hatanteraka ny planin'ny famonjena? Raha toy ny mpanota mbola tsy miraika manoloana ny fanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany, raha ataony tsinitsinina ny famonjena lehibe tahaka an'izany, inona indray no azo atao mba hanohina ny fovatony? Zava-dehibe sy manan-danja manao ahoana no raketin'ny loha hevitra momba ny fanavotana, satria ilay nanaiky hamonjy ny olona dia efa mira-piratany voninahitry ny ray ary fanehoana ny maha-izy azy. Ahoana ary no fijerin'ny lanitra n'ireo izay tsy miraika manoloana ny famonjen-dehibe izay natao ho an'ny olona tamin'ny vidiny tsy manampetra tahaka an'izany? Ny tsy firahina manoloana ny fitahian-dehibe avy any an-danitra dia midika ho fandavana n'ilay mitovy amin'iray dia ilay tokana izay afaka mamonjy ny olombelona lavo. Moa ve isika anao tsinitsinan'i Kristy ka hamoy ny fiainana mandrakizay ihany koa? Fitiavana mahatalanjona manao ahoana re no naseho an'ilay zanak'Andriamanitra dia ny nahafatesany tokony ilay fahafatesana izay tokony hatra amintsika, iny ihany koa no niatra taminy mba hanomezana antsika n'ilay tsy fahafatesana ary isika izay tsy mendrika an'izany valisoa izany akory ary dia nomena ihany. Moa ve ny famonjena tsy lehibe tokoa noho ny fahatsorany ary mahatalanjona noho izy mahafoaka ny maha-olona manontolo mihitsy? Rehefa misaintsaina ny fanomezana tanteraka natolon'Andriamanitra ho famonjena ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'ny Adama isika dia voatao hiara-miaika amin'ny manao aminy, manao miaraka mioby sy manantena aminy, manao hoe ndre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray antsika dia niny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Afaka isika sotranao izay ray hony amin'izany fitiavana lehibe izay nomena aminay izany. Aoka izay atoky hatramin'ny farany ary aoka izay fikitra indrindra amin'izany fitiavanao izany. Fo azo ny matoritory tompo ary aoka hahankasitraka amin'ny zavatra rehetra izay, aoka tsy ho variana ihany koa fa hitombo fanantenana ny amin'ny fiavianao mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro